Faly de faly izay mandroso atao anatin'ny tokantranonao indray ankehitriny ary de mitondra sy manonona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo izay inoko fa efa mitatao mandrakariva amintsika mianakavy manjoy sy manaraka itony fandarana itony satria dia amin'ny alalan'itony fandarana itony dia miresaka amintsika Andriamanitra mizara zavatsoa mizara fitahina mizara fahasoavana ka raha vonona ianao ka handray an'izany hatrany dia hitombo hatrany izay fahasoavana fitahin'Andriamanitra ho amintsika mianakavy izay miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako pasteur Ertina Rafamezatsoa izay miaraka aminao eto ankehitriny eto anilako eto ihany koa ny pasteur Ertina David Sorandry ary malala miarabanao pasteur manao fiadana amin'ny tomponao pasteur dia miarabantsika mianakavy indray tompoko ia dia ho tanteraka amintsika izany rehetrarehetra zany mino fa dia fa liana indray ianao manaraka izao fandarana izao anovo zavatsoa ary dia ho zaraina tokoa zany androany fa zao ndao aloha apetrakintsika eo ampelantanan'ny tompo ny fandarana sy izay rehetra atao mba izarany mihitsy ary andraisana tanana mihitsy ny fahatsarana rehetra ho anao iara ivavaka isika mianakavy tompoko raha eo misotranao zahay no ny anaranao masina sy lehibe izay fitiavana mpamindra fo maro-po ary be famindra-po izany maizy anao zany tompo no iainana isan'andro san'andro ary tsy malany ritra anay ary mamindra fo aminay ary zany mbola nananay indray ty tombonandro anio ity anao zavatra aminay ianao tompo amin'ny alalan'ny tony teninao izay ifampizaranay tony amin'ny alalan'izao fandarana izao ka dia mamela anao hiasa mihitsy izahay ametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao androso ato amin'ny isa tokantrano isam-batan'olona ka hitondra fanovana mahagaga fiainana mahagaga fitahina mahagaga ary fanafana mahagaga ary na iza mangetaetanao Jesosy dia fandray an'izany sahady izy amin'ity anio ity ko marino ary porofoy fa eto ianao ary miaraka aminay eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen eny ary tompoko dia tenaina fa dia efa mifindrany aminao sahady zany fahasoavana rehetra notononona izany mbola ao anatin'ny famelabelarana ny bokyny Eksodosy atranitsika menakavy atreto eo amin'ny toko fa 4:30 tsika amin'izao fotoana izao aza reraka mihitsy ianao ary aza leo fa fiainana daholo ny zarainao ambadiky tony afatra itony zay mbola lavidavitra ezaka kanefa antoky ny fiainana sy no avintsika ka dia mampahery anao mihitsy zay ao anatin'izay rehetrarehetra izay ndao atombokontsika eo amin'ny andininy voalohany famakinany teny hatrany amin'izay sahaza ao atsika androany dia ao tsika ny anovony zavatsoa indray zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny nanaovan'Andriamanitra ny fanekena andininy voalohany ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo dia hosoratako amin'ilay vato fisaka ireo teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay novakinao ary aoka ivonona ianao mandra-pamaraina dia miakara maraina ho ao tendrombohitra Sinay ka mitsangana eo anatreko eo atapony tendrombohitra ary aoka tsisy olona hiakatra afatsy ianao ary aoka tsisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra Sinay rehetra ary ny ondry amanosy koa sy ny omby dia aoka tsisy andrasana eny akaiky ny tendrombohitra izay dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka ny teo Mosesy ary ny fo maraina koa izy ka niakatra teo amin'ny tendrombohitra Sinay araka izay nandidiny Jehova ary nentiny teny an-tanany ny vato fisaka roa ary Jehova nidina tao amin'ny raony ka nijanona tao aminy dia nanonona ny anarany Jehova ary Jehova nandalo teo anatreny ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy maro-po sady be famindra-po sy fahamarinana mitahiry famindra-po ho an'ny olona arivo mandimby mamela heloka sy fahadosoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy sy ny zafin-dohady ary Mosesy dia niondrika faingana teo amin'ny tany ka niankohoka dia hoy izy Tompo
raha mba mahita fity eo imasonao aho aoka ianao tompo andeha eo afovoninay fa firenena mafiatoka izy ka mamelany elokay sy ny fahotanay ary raiso olovanao izany izahay ary hoy izy indro manao fanekena manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olona rehetra no anaovako izany zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra ary ny olona rehetra izay toeranao dia ahita ny asan'i Jehova fa matahotra izay zavatra efa ataoko amin'ny fombako anao tandremo izay andidiko anao anio indro efa oroako eo iala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kanenita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jibosita koa mitandrema fandrahoanao fanekena amin'ny ponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka hofandrika eo afovoninao izany fa raha vao ny altarany ary torotoroy ny tsangam-bato tsampony ary jinjao ny aserahana fa tsy ankohoka eo anatrehany izay andriamanikafa ianao fa Jehova dia saro-piaro no anarany satria Andriamanitra saro-piaro izy fandrao ianao fanekena amin'ny ponina ao amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny Andriamanina sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy ary asainy ianao ka hihinana amin'ny fanatiny ary andrao koa aka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao ary hijangajanga anaraka ny Andriamaniny zanany vavy ka andeha ny zanakao lahy hijangajanga anaraka ny Andriamanina aza manao Andriamanitra anidina ho anao atreo angamba pasteur somary efa lavalava ihany zay menanao ny micro ya sodapetsaka pasteur Rafanomezatsoa amafisina ombenombeny ry havana fa ny fanarahana nytony fandarana itony dia lakile anankiray ngezabe eo ampelantananao ny fandarana toy izao pasteur Rafanomezatsoa mariny zany pasteur alalan'ny olona ny hoe inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao fa io zavatra mahazo atsika io ane misy antony daholo ary tsy voatery ny fahavalonao ny mahery tsy voatery ny olona makahalanao ny matanjaka tsy voatery ny olona tsy tianao ny tena dadany fa indraindray pasteur Rafanomezatsoa misy tsy fahafantarantsika ny zavatra tokony atao ary zay le tsy fahafantarantsika ny zavatra tokony atao zay no manimba atsika ary zay daholo ny akamaroan'ny kristianina ny kristianina zany pasteur Rafanomezatsoa tsy potipotika zany tsy ravarava ho azy zany mpino ny kristianina tsy azo ny fahavalo-potehana zany ianao raha zanak'Andriamanitra tsisy nizaniza tokony haravanao zany zavatra anankiray ihany no maharavantsika misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra nataontsika misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataontsika dia amin'iny fotoana iny rehefa manao zay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika na zavatra mampalahelo an'Andriamanitra ka manapotika anao ny fahavalo amin'iny dia iny le mampenjera anao iny le mamparavan'le olona pasteur azonao zany mahita loza izy ao anatiny iny ny ahitan'le olona loza fa raha ny marina tsisy zanak'Andriamanitra potipotika ho azy zany ny izaniza iadinao na hitsangana ny rafozanao iady aminao hitsangana ny piraitapo aminao iady aminao hitsangana ny rafivavinao na ny rafilahinao hitsangana ny olona zay makahalanao sy ny directeur anao iady anao tsy maresy anao zany tsy voasoratra ho potika mandrakizay tsy voasoratra ho potika mandrakizay zany ianao fa matoy ianao zay potika dia nisy zavatra atao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra efa nytenen'Andriamanitra hoe aza atao kanefa nidiranao na nisy tsy fahalalanao tao dia tao anatin'iny napotika an'le olona pasteur Rafanomezatsoa anisan'izany zao efa niresahana lalindalina tetony hoe le raha fitiniko ny teo aloha dia niresahana tetony momba n'le hoe zanak'Israely nanao ombala kely volamena nanompo sampy zany hoe rehefa tsy hitany elaela Mosesy dia ny afarany zalary eo nivadika dia lasa nanao ombala kely volamena dia iny no nitompony no heverin'ny fanety zay nefa dia zava-doza tsy roa amatany teo anatrehan'Andriamanitra mivadika fanompo-tsampy matsiravina ary natonga an'Andriamanitra saika andringana an'izy ireo saika
anapotika an'izy ireo vokatsy le hoe tsy fahalalana tsy fahalalana ary zay ninge pastera ny tombontsoa am'le mianatra ty tenin'andriamanitra ty nyresahako faky maly angamy zay hoe raha nyresaka momba ny hoe ohatra zay famadian-drazana pasteur raha fijery maha olombelona tsotra dia tsy tokony hisy maharatsy azy azanao tsy tokony hisy maharatsy an'izany satria raha iamandreninao nokarakarainao finosina inona moa ny tokony haratsy an'izany ohatrany hoe tena fitiavana be tena fitiavana nefa rehefa tena nyzoina raha baiboly dia mandrakariva pastera tena mitera-doza ireny zavatra ireny mitera-doza ny ao ambadiky le satria lasa misy filalaovam-paty ao fivavahana amin'ny faty ao fiakofana amin'ny faty ao filanjanalanjana faty ao resaka misy lanona-paty ao grave be daholo zany safe zany misy fanana fahafatesana miditra ao anatin'le fiainan'le olona ka tamin'ny fakimaly dia somary nampianatra an'izay hoe tsy hoe le izy ange tsy resaka hoe fifanenjehany hoe fiangonana atsy na fiangonana roa tsy resaka zany angely izy tsy any an'le izy ange tsy resaka any am'le nareo hoe mamadika sa tsy mamadika fa le fanontaniana fotsiny hoe inona ny tombotsoany na inona mivokadratsiny zay le izy zay fotsiny le izy inona raha misy tombotsoa dia ataovy fa raha misy vokadratsy dia nampianaritsika teto zany rehetrarehetra zany ka vokatsy le tsy fahalalan'le olona dia mety mifandrombaka ao anatin'ireny zavatra reny izy nefany mila ampahafantarina zany za zany pastera za manindry foana hoe niany razako tsy atakalony raza tsy atakaloko ny raza anizaniza mihitsy ary niany razako tsy atakaloko ny razam-bazaha zany fa saingy zao kosa tsy midika hoe tsy fitiavako ny ray aman-dreniko na ny razam-beko na ny dadabeako tany tsy filalaovana azy tsy midika tsy ho fitiavana zany fa rehefa maty dia atao hoana moa fa ohatra ny zavatra rehetsarehetra aina za raha mbola ho faty dia fa adino ny fahatsiarovany azy ozy izy ny tenin'andriamanitra ka zay ny am'ireny ka ny antony anorona ny tony zany pastera dia mbola ambarako foana ny hoe indraindray ne misy tsy fahalalanao hoe ary zay tsy fahalalanao zay no miteraka fampotehanao anao tsy ny fahavalinao no mahery fa ianao le tsy mahalala n'le zavatra tokony atao dia tafalatsaka dia zay le izy azonao eto zao zavatra nitranga dia namerina indray zany Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy satria nisy fotoana moa zany nompotehany Mosesy le dity folo zay nomen'Andriamanitra soratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy soratana tamin'ny vato sorata Andriamanitra mihitsy nanoratra azy dia rehefa tezitra Mosesy nahita an'le zanak'Israely nanompo sampy dia natotany Mosesy le izy dia mipotehany dia nyravany kanefa ny Andriamanitra moa mamindra fo dia ozy eto amin'ny lohateniny eto amin'ity toko fahefatrambotelopolo ty izy hoe ny nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena ny nanavaoza zany hoe na dia efa rava ary le teo aloha dia navaozan'Andriamanitra indray le fanekena hoe alao fa ho amboariko indray ary ho avaoziko indray niny izy ty ny fiarahana natao tamin'reto zanak'Israely reto dia ny teny ray Andriamanitra an-tany ianao manamboatra vato fisaka anankiroa ndray ary dia hosoratako ao le zavatra le dity folo ireny dia hosoratako ao izay zany pasteur ny zavatra nitranga teto dia niverina indray Mosesy Andriamanitra moa nakeo tendrombohatra Mosesy dia nanoritra tao Andriamanitra raha fitinina dia ny hoe Andriamanitra tean'Andriamanitra mamindra fo ary raha ny mety nisy fotoana nanao ady sony ianao dia ny mahafinaritra amin'Andriamanitra pasteur tsy ohatran'ireny hoe any amin'ny fitsarana ireny ka hoe nanao ady sony ianao dia tsisy pakaintsony fa tonga dia fa migadra ianao enim-bolana na 5 taona na 10 taona na mandra-pahafatsy tsisy atevitra azo atao tsony fa ny mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao na nanao ady sona teo anatreny ary ianao dia mbola mandray anao indray izy mamela ny heloko ao indray izy dia tena mamindra fo aminao indray izy ary dia ny resaka natao tamin'ny Mosesy teto dia tena nafinaritra be mihitsy hoe mbola vonona indray hiaraka aminareo omeko anareo ny lovanareo ilay tanin'ny Kananita Jebosita inona daholo izy teo eo amin'ny andininy farika amby folo ao dia tena ozy hoe omeko anareo daholo ireo tanàna zay fanampanantenako anao reo lay tiako atongavana pasteur Afanimesan-tsoa dia tsotra ihany za dia miantso an'ireny olona mpiverin-dalana ireny miantso anao zay efa nivavaka taloha aho kanefa nisy fotoana ny hemotra tena mbola vanim-potoana ny famindra-po zao pasteur Afanimesan-tsoa
aza miandry kapoka rahalahy nafinaritra andreto zanak'Israely reto raha vao nitenen'Andriamanitra tsy dia tena mbola kapoka mandrivorivo no men'Andriamanitra azy fa teny tsotra dia nahay nitodika malaky hoe alao ary fa hiverina izahay fa misy olona nge pasteur tena kapoka mandrivorivo vao mahay miverina amin'Andriamanitra zahay efa nahita an'izany hoe matiny zanany vao nahay nitodika tamin'Andriamanitra zany isy lehilahy anankiray zay nyresaka tamiko indray andro dia zao no nataony tamiko io lehilahy io maty ny fianakaviany akaiky dia rehefa maty ny fianakaviany akaiky zay tena atao hoe andry ny fianakaviana mihitsy io olona maty io tena andry ny fianakaviana dia zao nitenin'ny leralahy za pasteur hoy izy efa 50 taona mahery zao ary efa nivavaka ihany a fa nisy fotoana zany izy tsy nivavaka intsony nisy fotoana tsy nivavaka intsony 50 taona mahery izy za zao izy tena 50 taona mahery fa nivavaka na Toko tao anatin'ny tapabolana debe lavitra no nivavaka na Toko tao anatin'ny 50 taona mahery mba hanasitranan'Andriamanitra ozy izy io fianakaviana io mba hanasitranan'Andriamanitra ny olona kaka io dia mba tena nangataka tao anatin'izay tapabolana izay kanefa pasteur ozy izy tsy tian'Andriamanitra hiverina amin'ny mihitsy angamba tsy tian'Andriamanitra hiverina mihitsy fa nahoana ny mbola mivonony ray nefa za mba efa nangataka hoe tena hivavaka tena hitady anao a hiverina hivavaka nompo anao a raha sitrananao izy dia za nampahery an'le rahalahy zao mihitsy ary anao zany vao tokony hivavaka satria niala le olona ny anteheranao tsy teo aminao tsony le olona azonao nireareana tsy teo aminao tsony le olona azonao ametrana ny fanantenana zao ianao vao tokony ilan'Andriamanitra fa ny tenin'le rahalahy moa dia zay hoe angamba tsy tian'Andriamanitra hiverina amin'ny mihitsy aho izy maninona ny tsy neno nivavaka za dia miteny an'ireto olona reto pasteur aza miandry kapoka mandrivorivo vao hivavaka fa raha kapoka mandrivorivo ny andrasanao ianao tsy mboly tsy tafaverina mivavaka zany ianao raha kapoka mandrivorivo fa dia ny mbola miantso anao Andriamanitra za dia mitodika aminao mpanjen'ny andro lava misy amintsika mijery an'ity fandarana ity dia miteny ny vadinao ianao ohatra no resy lahatra ihany arineny a hivavaka ihany a tena ohatra ny anaina fa mbola miandro fotoana iandro fotoana rovina ianao raha laha vao hivavaka zay fanontaniana apetrakanao iandro rovina ianao vao hivavaka matoa nge le olona pasteur fanomezantsoa mahenao nytony fandarany tony antson'Andriamanitra mpitiavany tony antson'Andriamanitra ary tsara kokoa mamaly an'Andriamanitra ao anatin'izany hoe antso tsotra hoe Andriamanitra miantso anao amin'ny fomba tsotra dia mba iny anao fa mamaly hoe anompo anao atompo toy zay le hoe azo ny fetaka tehamaina tefaka tehamaina ary ozy izy mivolaza Baiboly hoe marary ny azo ny tanan'Andriamanitra velona marary ny azo ny tanan'Andriamanitra velona zany hoe zany Andriamanitra mikapoka zany zany pasteur mafy zany mafy be zany mafy be zany ka aza miandro hoe efa marary efo fatiny zanakao ianao efa miandro efo potika misy olona mijery nyto fandarany tony dia zao ny teniny hivavaka ihany ary dada hivavaka ary malala mantsy amin'ny vadiny amin'io hivavaka ozy izy mantsy ny ray aman-dreny fa zao aleo aloha ahita asa aleo aloha ilamindamina fiainako ianao tsy mananasy mihitsy no ilain'Andriamanitra hitodika aminy zao ary ianao rahalahy olona tsy mikarama zao ary ianao tsy siasa tsy mahay mitodika amin'Andriamanitra maika avefa hitobaka eo aminao ny vola lainga anao zany lainga ny devoly aminao zany tsy mino an'izany zao ary ianao sahirana tsy mitady an'Andriamanitra zao ary ianao ao anatin'ny tsy fanananasa tsy mila an'Andriamanitra ka maika ianao fa azo asa directeur dia hoy ianao hivavaka ve laingy zany teny ny mpiatsara velatsy zany pasteur zao ary ianao ao anaty aretina sady marary vavony ianao no voafatotsy ny sigara no mikohaka no tsy manana na inona ny bokany troso tsy malala hivavaka dia misy karazan'olona miteny an'izao pasteur aleo aloha lamindamina kely ny fiainako aleo aloha zaho afaka amin'ny sigara vao hivavaka diso zany ianao voafatotsy ny sigara sy ny labery mihitsy ny mila manatona an'Andriamanitra mba ho afahany mba ho raisiny fa zao ary ianao anatin'ny fatorana ao anatin'ny olana tsy tia lalàn'Andriamanitra dia rovina ianao voalala azy noho zany miantso a pasteur
aza manjeny andronao lava ry tanora malala ianao bevoka tsy manambady mihitsy tratran'izany ianao ankehitriny hoe bevoka ianao nylozany lehilahy roviny ianao vo hitady an'andriamanitra zao ny ao an-tsainao ndraindray hoe amaly faty aloha amaly faty an'izy ianao ny valy faty tsara indrindra za manorevitra anao ndo hivavaka andriamanitra mindra fo aminao mbola manana anjara ianao am jesosy ary misy vahaolana anao amin'andriamanitra zao ary ianao nylozam-bady mikorotana tokantrano tsy miraran'andriamanitra ka ilamimandray io ndraindray manko ny ansasany paster raha vao miverina ny vadiko hivavaka diso zany zao ary ny vadinao tsy eo tsy ilainao andriamanitra ka ahoana no hieritreretana fa rehefa miverina ny vadinao vo hivavaka ianao amin'ny toeranao io no iantson'andriamanitra aminao andao hiverina andao hitady an'andriamanitra fa mbola horaisin'andriamanitra ianao paster fanomezantsio lehibe paster zay fampahafantarana sy fampatsiahivana ny olona ny atao hoe fitiavan'andriamanitra izay tsara ho fantatry ny olona tokoa zany satria isan'ny sakana paster eo amin'ny fanompon'ny olona an'andriamanitra matetika fatany ihany mila manompo an'andriamanitra izy fa isan'ny sakana dia ny fieritreretan'ny olona hoe zany manompo an'andriamanitra zany dia tamavesatra miditra ao anatin'ny lalana kizo ao anatin'ny tery ao anatin'ny saritra re ohatrany hoe vao midkizo ianao raha miditra amin'izany fanompona an'andriamanitra zany kanefa arak'izay fanazavanao zay paster dia andriamanitra fitiavana andriamanitra dia mpamindra fo ary andriamanitra dia tsy mahafaly ny ahitan'ny olona hoany amin'ny fahaverezana ary mitady ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana ny ahatonga ny olona anankiray tsy ho very tsy ho faty tsy ho ringana zany ny tena tempon'andriamanitra paster zay amafisiko eto ary zay moa ny ambaran'ny ten'andriamanitra eto milaza ny momba an'andriamanitra izy eo amin'ny Eksodosy 4:7-8 Jehova hoy izy nandalo teo anatrehiny ka niantso hoe Jehova andriamanitra maro-po sy miantra maro-po sady be famindra-po sy maro-po mitahiry famindra-po hoan'ny olona arivo mandimbo mamela heloka sy fadisoa ary fahotana kanefa tsy mety manamarina meloka fa mamaly ny eloko indray amin'ny zanaka sy hatramin'ny zafiafy hatramin'ny zafindoarika io no maizy an'andriamanitra paster maro-po mpamindra fo any amin'ny olona ne paster raha sanatry misy fahadisoana ataonao dia araka ny tenina hoe tonga dia didiny mivoaka ary tsisy anazavanao zany tsony any zany tsisy hoe nanao marina na nanao meloka dia loha re mba atao marimaritra iraisany akavitsiany any hitanan'izany sisa paster ary na tsy manao nininina azy ianao dia amoronan'ny olona dose ary aletiky ny olona ianao dia tsy ho tafavoaka eo ianao indrindra fa amin'ny andro mampalaza ny resaka vola amin'izao fotoana izao nefa ianao tsy manam-bola dia ho aizany tany alehnao ao anatin'izany zavatra fa zao paster ato amin'andriamanitra irery any ny fanantenan'ny olona tratran'izany fahaverezakevitra zany mety nanana olana tamin'andriamanitra ny olona anankiray dia mety nisy famaizana mety nisy kapoka mety nisy fandringanana ary zany ny fara tamina fampite dia mety leo ny olona anankiray ary tofoka mihitsy aza satria voadona misy antony dia tonga reny fa za paster dia manao antsoavy hoe raha famindra-posy famonjena ny resahana andriamanitra manana ny faharetana io andriamanitra manana ny fitiavan'io ny olona anankiray mety mbola tsy aro ny fahotanao tamin'ny 5 taona tamin'ny 10 taona tamin'ny 2 taona ary tsy mety voakosika ao anatreny mihitsy hoe iny olona indray aloha dia tsy avelako mandrakizay tsy avelako mandra-pahafatana fa andriamanitra paster dia zao natoy ahoana faratsin'ny olona mety niala sy niodina tamin'andriamanitra zany olona izany fa noho ny fitiavan'andriamanitra sy mahandriamanitra an'andriamanitra dia tahaka ny nataony tamin'reto zanak'Israely reto indray hoe mbola vonina anao faneken'andriamanitra mbola vonina ndray an'izany olona zany andriamanitra ary fantatr'andriamanitra ane ny toerana misy anao anatin'ny tokantrano hoe ny fahorinao ny alahelinao ny adinao ny zavatra mafy manjoanao izy ary ny eteheranao amin'io za miteny aminao mbola vahaolana sy fanantenana faratampony fa tsy ambonambony akory tsy hoe alanenina fotsiny fa io ny tena vahaolana araroty ny famindra-pon'andriamanitra araroty ny fitiavan'andriamanitra araroty fa andriamanitra dia mbola vonina anao fanekenanao aminao ary tsy andahanao raha manantony ianao dia andamina ny adinao sy ny momba anao rehetrarehetra ray zay paster fa ny faharoa kosa dia zao mitady hevitra foana ho iandriamanitra anatsarana hikarakarana ireto zanak'Israely reto asa raha tsaroantsika paster ny tantara tao aloha tao sy ny mbola ao ariana maromaro ihany
fa vonanomboka tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely zay tsy moramora nanafahan'Andriamanitra azy tao. De nanomboka teo amin'izay Andriamanitra namoaka rafitra didy, lalàna fitsipika maro isan-karazany. Tsika moa tsy de tanisan'izay loatra androany lalàn'ny Mosesy ve sa testamenta taloha sa testamenta vaovao fa faobe nitondrako azy. Zany hoe nanomboka nametraka fitsipika, rafi-pitantanana, rafi-pitondrana fiainan'Andriamanitra zay azavaina aminao fa tsy mifijery ny olona ireny pasteur matetika de hoe satria mpivavaka ary zay indrindra mahatonga ny olona tsy de hiditra loatra lalina amin'ny resaka fivavahana satria be fepetra, be fitsipika loatra, be lalàna loatra ary miferitreretan'ny olona an'izany aza ndraindray hoe azy mpivavaka zany mpivavaka ny mampiasa an'izany aza mamono olona aza mijangajanga aza manao antististi ary zany ny sakana tsy idiran'ny olona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy tompoko fa mitady ny hevitra rehetra anatsarana ny fiainan'ny olona Andriamanitra na matoa nametraka an'ireny rafitra sy tsipiky ny fitezana reny pasteur. Tsapan'Andriamanitra loatra mangidy ny ainany zanak'Israely tao amin'izany tany tsisy lalàna tao amin'ny tany Egypta zany fa fandringanana sy fanapoteny lava reny tsisy fetra nandritra ny 300 taona ny ainany zanak'Israely. Fa rehefa navoaka tao ny vahoaka de hoentina amin'ny fitsaharana ho amin'ny fiadanana de tsy hoe mitsahatra be fatany fotsiny fa nisy fomba nitezan'Andriamanitra azy pasteur. Nisy fomba ahafahan'Andriamanitra mikolokolo azy amin'ny alalan'ireny rafi-pitantanana, amin'ny alalan'ireny lalàna, amin'ny alalan'ireny fitsipika ireny de namoaka ny didy Andriamanitra ary rapotika lay didy folo tamin'ilay vato lampy voalohany zay nomena Mosesy de tsy namaivanin'Andriamanitra zany pasteur hoe sikalao vaky any zany fa efa tafavoaka ihany moa nareo tao amin'ny tany Egypta ka aleo vaky any fa mbola naveriny indray mandeha tsy maintsy ho averiko indray mandeha indray iny de amafisiko mifanekeko aminareo satria ilaina pasteur ny didy. Mahaso ny fiainan'ny olona ny didy na mivavaka na tsy mivavaka de zany ny rafitra fitantanana mamokatra sy mahavokatra ary mahason'ny olona ary amin'ny fotoana manaraka an'izany indrindra fa ny rafitra napetrak'Andriamanitra ny olona de ho marina le teninao tariam-boalo hoe tsy ho resy mandrakizay, tsy ho rava mandrakizay, tsy ho potika mandrakizay ny olona miaina ary zay koa no mampifamatitra ny olona anankiray amin'Andriamanitra de eo ihany le manompo an'Andriamanitra izy, tia an'Andriamanitra izy fa izy makatoa lay sitrapon'Andriamanitra sy ny rafitra napetrak'Andriamanitra ary ny fitezana sy ny didin'Andriamanitra pasteur ary zany nisany amerenan'Andriamanitra indray ny didy folo amin'ny alalan'ity vato fisaka roa faharoa ity pasteur. Raha ty ahy ianareo izy hoy Jesosy ndray andro de hitandrina ny didiko, raha ty ahy ianareo de hitandrina ny teniko. Zany no tenin'i Jesosy pasteur fanomezatsoa tamin'ny mpianana hoe mariky ny fitiavana le fitiavana manko amintsika olombelona lasa ohatrany hoe fakatity fotsiny fahatany eny fa tsy zany ny tena fitiavana ato anaty Baiboly fa ny fitiavana de misy fakatoavana an'Andriamanitra. Eto zao pasteur eto amin'ny 120 dia nametraka Andriamanitra toy zao ny teniny amin'ny Mosesy eto: tandremo zay andidiko anao anio, indro efa horoako hiala eo anatrenao ny Amorita, ny Kananita, ny Etita, ny Perizita, ny Hivita sy ny Jebosita. Koa mitandrema fandrao anao fanekena amponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo afovoanao zany. Fa raha vao ny alitara ny ary torotoro ny tsangambato tsampony ary jinjao ny aserahany fa tsy akohaka eo anatren'izay Andriamanitra hafa ianao fa Jehovah de sari-piaro no anarany satria Andriamanitra sari-piaro izy. Ka andrao ianao anao fanekena amponina eo amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny Andriamanina sy hamono zavatra tao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy izay asainy ianao ka hinana amin'ny fanatiny. Ary andreo koa ianao aka ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ary hijangajanga anaraka ny Andriamanina ny zanany vavy ka hampandeha ny zanakao lahy hijangajanga anaraka ny Andriamanina aza manao Andriamanitra nidinao anao. Eo zao pasteur tena miresaka sarotam-piaron'Andriamanitra izay tena mbola veriko ihany anisan'ny tena fahotana tsy zakan'Andriamanitra indrindra de ny resaka hoe fanompo-tsampy, ny resaka hoe ianao manakalo azy, manakalo an Jehovah Andriamanitra amina zavakafa tena tsy zakan'Andriamanitra io pasteur. Betsaka ihany ny fahotana noraran'ny Baiboly sady tsy miteny hoe maiva nyreny fahotana reny fa ity resaka hoe fanompo-tsampy ity
Fanompontsampy tena tsy zaka an'Andriamanitra io pasteur, tena tsy zaka an'Andriamanitra io ary io no natonga ny zanak'Israely sakiana ringan'Andriamanitra vao nanao le sary olona omba lahy kely volamena de efa sakiana ringan'Andriamanitra tamin'io ary de mbola io koa no nafatrafaran'Andriamanitra eto notsindrin'Andriamanitra tsara mihitsy. Misy fahotana ihany ataon'ny olona fahitiny mahavariana tena notsindrin'Andriamanitra hoe hoaringakeo anoloanao izy ireo amorita ny kananita ny etita ny peribizita ireo le firenena hafa ireo aringako ireo ka ireo firenena hafa ireo pasteur fanomezantsoa dia manan'Andriamanitra hafa zany hoe ireo misy manompo masoandro, ireo misy manompo loharano, ireo misy manompo sarivongana, ireo misy manompo vatolampy, ireo manompo vola ny sasany am'ireo, ireo manompo fanahy hafa anazy zay dia hoy Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely tandremo manao fanekena am'ireo olo ireo nareo aringanareo ireo olona ireo ary pao re firenendreo aza vely isy janona eo anoloanao reo de ravaravao ny tsangam-bato tsampony ravaravao ny herina aza manaraka ny fanaony baiko tsy mitsitsitsitsy mihitsy no nambaran'Andriamanitra teto tena baiko tsy mitsitsitsy eo amin'ny andininy fahatelo amby folo izy hoe ravao ny altarany torotoroy ny tsangam-bato tsampony ary jinjao ny aserahany ary fatsekoaka eo anatren'izay Andriamanitra hafa ianao sisa enory mpino malala isany za zany pasteur am'izao vanim-potoana zao mila mitandrina tsika ary zay no mbola namafisako foana pasteur ile resaka mampirikoditra mihitsy am'resaka tontolo ara-pivavahana eo am'le hoe ianao rehefa hivavaka de voatery ampiasa zavatra le voatery mampiasa rano, voatery ampiasa menaka, voatery ampiasa ary lasa misy zavatra ampiasampiasanao be da be tena mampiorikoditra mihitsy pasteur mieritreritra zany mampitsangam-bola le izy angeo atao anaty baiboly nisy fotoana Jesosy napiasa fotaka, napiasa rora, nataony fotaka ampahiratana ny masony le jamba de ny fotafitainy teo le rora nataony tamin'ny fotaka nataony tamin'ny vovoka de nataony teo masony le jamba toy andana sasao indray mandeha Jesosy nanao an'iny trangan-javatra indray mandeha iny fa tsy hoe isaky ny anasitrana marary Jesosy de napiasa rora foana de napiasa fotaka foana ndraindray manko misy mpitondra fivavahana na misy mpivavaka miteny an'izany io any menaka fa napiasa menaka azo ataony mampiasa menaka misy indray mandeha tsy de mbola nahita an'izany ianao hoe isaky mihetsika ary petera rehefa maty Jesosy de isaky mihetsika ary petera de nitondra tavoangina menaka nasatranan'olona tsisy an'izany pasteur raha fanomezantsoa ny vavaka ho an'le lehilahy nalemy izy teo mba vavadiny tsara endrika dozy izy mijerena de nijery azy le malemy dozy hoe mitsangatsangana tonga de mitsangana zay azonao imbe da be reo famatarana sy fahagagana nataondry petera ireo izay tsy voatanitsy ato tena fahagagana tsy takany misy fotoana ry petera mandalo fotsiny fa tsy araka tsony mametra tanana tsy vitany tony de mandalo izy de izy mandalo iny sitrana ny olona trangan-javatra hafa koa zay fa tsy voatery zany hoe iny izy de napiasan'ity de napiasan'ry de napiasan'ity de tena misy zavatra mampiorikoditra be am'izao vanim-potoana zao pasteur fanomezantsoa zao ny tenany tompo izao famantarana zao naraka vizay mino ametra tanana ny marary izy de sitrany reny zany hoe nao na mametra tanana fotsiny ary de fampiana sitrana ary misy fotoana raha tsy mila mametra tanana akory fotsiny tompo hoe androka demony amin'ny anarako izy de ala zany hoe roanao io de miala aminarany tsosa fa maninona no voatery lasa sanatry ny vava misy tovizana amin'ny fanompo-tsampony resaka tontolo ara-pivavahana indray lasa tsy maintsy mampiasa rano, tsy maintsy mampiasa rosy kely, tsy maintsy mampiasa anty, tsy maintsy mampiasa sira, tsy maintsy mampiasa rosy kely izy tomana lehilahy fa ahoana no anao an'izany fa ahoana no manao an'izany fa ahoana no anao an'izany iza ny nampianatra antsika an'izany tena zavatra mampitsangam-boly pasteur ary ny hafarany hivadika
ozy izy nge andriamanitra eto satria ny fanaon'ireo le kananita amorita perizita jebosita reo maka paster mpanompo sampy reo efa tsy mataitra an'andriamanitra rehefa tsy mataitra an'andriamanitra efa zay mihitsy ny de jerenao reo efa mampiasa maka tavoangy kely izy de asiany zavatra ny tavoangy kely ito zay 2 millions vidin'io fanafody io azonao reny efa zatra mampiasa mitondra tavoangy kely de asiana menaka azonao reny efa zatra mitondra zavatra kely any anaty poketra reny efa mizatra mpanompo sampy rehetra zany ary zay ny alalanao azy tsy mivoaka ny trano izy raha tsy misotra zavatra raha tsy misotra menaka zay talona nompo sampy de mahalala an'zany zay tsy avelan'ny dadanay mivoaka ny trano raha tsy mihinana tany ravo de milelaka kely tany ravo de asiana kely ny andrina tsy mahazo mivoaka ny trano zay tenen'ny mpanompo sampy eo azy ataovy any ty zavatra ty andrahoana atao anaty rano de za zao ny mpanao azy zay mivarotra vary aminana atsika toza taloha mivarotra vary aminana tondra voangy tao de za zao ny mpanisy an'le vovombovon-javatra ary io lazain'le mpanomena hoe zava-masina singa masina io izy singa masina ary mila tandremana be mila tandremana zava-masina io avy amin'ny masina io za zao mpanao an'iny mpandraraka an'le rano atao anaty rano zany le zavatra iny de iny no afafifafa ka efa leo an'zany a tany amin'ny fanompo-tsampy zay venanao an'zany de mbola te fivavahana koa andehanao an'zany ny mpilalao tsy mipitapaka-azo no mitaizanay an'zany de efa manana an jesosy fe zay de mbola i zavatra anaraka ihany any anaty poketra anaraka ihany any an-trano afafifafy mbola andro amin'iny ray avy eo tena zava-do zany aroy andriamanitra aza manao ny fanaony tsy indrin'andriamanitra tsara mihitsy ozy izy eo amin'ny 10 ka andraho ianao anao fanekena amponina am'tany ka hijangajanga anaraka ny andriamaniny sy amony zavatra atao fanatitra amin'ny andriamaniny ary asaigny ianao ka ihinana amin'ny fanatiny no tsy indrin'ny baiboly tsara eo amin'ny 10 ko moatandrema fa andraho anao fanekena aminy tena io le fanaony zao tontolo zao io ihany ve fanaony olona mpanao ody ratsy io any ve ny mbola hoentinao te miresaka tontolo ara-pivavahana grave be io zany pasteur zava-dozy eo anatrehan'andriamanitra za tena mahita mpivavaka amin'ireny toera-pivavahana sasany reny pasteur lasa tsy samyvoaka ny trano izy raha tsy manao an'le zavatra aloha tsy mahatoky intsony tsisy jesosy zany tsisy anjely zany tsy mihinao an'zany izy le izy fotsiny zany ampiangonana mody asiana jesosy fa le zavatra atao rehetrarehetra ao de mitovy amin'ny mpanompo sampy any mila mihosotra kely mila nanana kely de ary reny pasteur de miteraka fandringanana za moa vao tamin'ny herinandro nisy vehivavina anatona nitondra drapeau kely zay lamba mangamanga kely asa 1 mètre ny alavany de misy sainany de misy mpanompo sampy zay hitako eny atsimotsimony rano eny de mitovy amin'le étoile kelyn'le mpanompo sampy io le étoile kely amin'le lambany nomeny mpitondra fivavahana azy lamba mangamanga kely zay lamba mangamanga kely amin'ny 1 mètre any nomeny le mpitondra fivavahana de hoe ty atao anana de mitao anaty sasiana mola izy de tena tenako le olo andany ary hoany fa tsisy lanana de mitovy amin'le karazana étoile kely an'le mpanompo sampy hitako eny atsimon-drano eny le men'le mpitondra fivavahana tena hitanao zany hoe le fanaon'le jebosita fanaon'le etita ny fanaon'ny amorita ny pirizita ny lasa tafiditra ao anaty toera-pivavahana de lasa dino andriamanitra lasa dino jesosy ary tena zava-doza mahatsiraviny io ary de zao ny tenyle vehivavy nanomena an'le izy za pasteur ozy izy tena amataonany maro tao amin'ny fiangonana io fa tena voafitaka ozy izy fa tena nylomany tao anatiny fa tena sakaritra ny fanany mifapotika tsy nasoa tena potika de natolony ana moa le drapeau kely zay de nariko hoe tenako le piaramasa rio any fa ataotsika inona moa ty fa tena miteraka fandringanana io pasteur raha ny baiboly njereny satria lasa ohatrany hoe na tianao na tsy tianao tsy maintsy adininao andriamanitra tsy maintsy mienaka ny andohanao ranony eo andohanao zavakafa ny eo andohanao sirany eo andohanao zavatra bedabeny hoe aiza le fampiasa iny tsy maintsy adininao andriamanitra ary io le fandrika mahatsiravana io no anisan'ny navoany zanak'Israely io ne tsy hoe tonga de anompo sampy direct enao e fa le zany ohatrany hoe taritin'le devoly moramora lasa ohatrany misy fitarihana moramora zany aty ambadika mba hidiranao tena tafiditra dans le bain am'izay avy eo
fa ohatrany tarihany de volomoramora ianao lomelohany ampidirany anao lalina de lalina amin'iretsika io ampidiriny amin'ny fandrika tsikelikely ka mila mitandrina amin'io paster io mampasaro-piaro an'andriamanitra io andriamanitra irery any hoy izy eo amin'ny andiny fafita amby folo aza manao andriamanitra anidina ho anao aza manao andriamanitra anidina ina moa zany andriamanitra anidina zany fa resaka zany zavatra resako zany zany paster andriamanitra ihany ny akofo jesosy ampy jesosy tsisy antony paster ny kapoka anazy jesosy teo ambony azo fijaliana ingela azaiko anao fa tena mafy ny fahorina ny aretan jesosy mafy ary ampy ny vonina azo azy kapinao inona ndray ary de mbola milaza venao fa tsy ampy io raha jesosy latsika teo ambony azo fijaliana nidariko anazo azy ny satroko atsirina azo azy no mbola eritseretinao ampina inona ndray vao hositrana ny olona ary zany anjoroko vavolombelona teto paster hoe reny olona marobe tsatrana cancer reny ijorotsika vavolombelona olona afaka fibrome makista tsy niteraka tsy miampy ninininy reny fa vavaka de vita sitrany hafa tsisy nininina ampiasainy zany reny fa afaka ka nahoana ianao ny voatery anampy zavakafa ahoana ny hoe mihinao an'izany ianao hoe andriamanitra tsy miasa raha tsy misy an'ity na tsy misy an'ry tena laingy zany tsika eto be dabe reny fijoro vavolombelo reny be dabe manakarena ary tahin'ny tompo tsy mila mampiasa nininina paster fanomezatro zavadoza eo anatren'andriamanitra paster ny fanontotsampy ho an'ny firenena efa nanana zany fomba zany tamin'ny fotoan'androny de fa zay mihitsy ny fomba ny ary tsy nataitra an'andriamanitra fa ny zavatra tsy neken'andriamanitra paster de hoe reto lay olona mitonona ho zanak'andriamanitra de lay zanak'israely tamin'izany vanim-potoana fa am'izao vaninandro zao izy de isika atao anatin'ilay tontolo ny atao hoe kristianina mpanompon'andriamanitra zanak'andriamanitra kanefa mitsofoka ao anatiny zany koloara hoe sady manompo an'andriamanitra no mbola miditra am'izany karazany fanompo-tsampy zany fatezeran'andriamanitra lehibe paster no mitatao am'izany olona zany tsy zay ihany anefa fa ao anatin'ireny tontolona fanompo-tsampy reny de tsy hoe atao fotsiny io de zay ny ataonay de zay mahafinaritra anay fa misy hery reny paster misy fahefany reny paster tsika moa ao anatin'ilay tontolona délivrance de mahita an'izany fa misy olona ny eritreritra ary moa ny tsy amezatsika tsiny an'le olona satria zay le tsy fahalalana zay mahatonga atsika hoe mampianatra tsika to de manomboka misokatra ny sain'ilay olona ao arinan'izay ndray tompona andraikitra izy fa ny eritreritra izy fa mikorotana ny tokantranony de mba hikarakara tena indrindra moa fa dohanan'ilay olona tokosy andinin'le tsy fantatra hoe taiza nisy nyity tokosy andininy ty fa tsisy an'izay ao anatin'ny baiboly hatreto aloha hoe andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany ny tena tian'ny olona tongavana amin'iny ary ampiasain'ny olona n'iny matetika asisanary moa paster de ohatrany hoe sady tokony hanompo an'andriamanitra ny olona mba mikarakara vatana ihany any amin'ny dadarabe any amin'ny mpanompo sampy any amin'ireny karazana ody fitezany reny fitezana moa filazan'ny olona azy de manao ny olona fa tokatrano mbola tsy de lasa lalina loatra amin'ny faravana misy azy ny andehanan'ny olona any ho karakaray fa ny mampalahelo vao miarava vao miapotika vao miamivadika lasa mamosavy ary le ramatoa ao ambadika zay satria ny eritreritra fanatsara ny fiainana izy ao anatina fampitena le fiainana de ny eritreritra izy hoe de hikarakara vatana satria hoy zany ny fanaon'ny olona de nakany amin'ny dadarabe nakany amin'ireny karazana fanompo-tsampy reny indrisy fa olona bokany trosa izy makao mieritreritra ho tafavoaka mbola son'ilay mpanompo sampy mitrosa indray tsy maintsy mitady omby anareo misy fotsifotsy ny tapikandriny ohatrinona moa mividinombo paster am'izao vaninandro zao le olona le fa bokany trosa mbola sona mividy omby ray tadidiko tsara tantarana fianakaviana anakiray zay maty isa-taona zany misy maty foana ary tsy le hoe tratranitra de maty fa maty tanora vo 3 taona 5 taona 5 taona isa-taona de mba nandeha tamy mbola tsy mahalala fivavahany reto olo reto tam'izany vaninandro any de mba nandeha tam'ireny nueverina fampitaiza ireny de io zany le mpitaiza mana hoe manao sorona omby anareo fa misy zavatra atao ao anatin'izay zavatra ray a de ao arinan'izay de itsahatra io fa zay ny anton'io de eritreretinao am'izany le olona tsy efa mahantitra fianakaviana efa tapitra ringana fa mbola sona mividy ombondray de tsy maintsy nitadiavina le omby de nitrosa mba ivoahana am'izay zany ny lalana tsy maintsy izorana raha mieritreritra ny tafavoaka am'ireny sehitra reny misy taona moa ny tena nitondra fiangonana tany am'ireny faritry reny aloha tsy de tenena loatra le toerana de nanantona mihitsy le reny mpianakaviana inona ny atao paster ozy izy fa zany mahazo anay mba nahaino tamin'ny radio koa izy tamin'izany vanandro any satria tsika manao antony fandarana sy fampianarany tony
toromaty atsotra nomeko azy zao nylazay ny sitrapon'Andriamanitra betsaka ny efa nandray fitahina betsaka ny niova ny fiainana betsaka ny sitrana betsaka ny tokantranony lamina tsy voany ianao fa raha vonona ianao dia ho karakarain'i Jesosy ianao fa raha oziny ray ianao hoe zany ny zavatra misy dia asovy manao taratasy le mpanompo sampy fa tsisy maty tsony afaka heritona raha sa izy ao arinany fanatitra omby io raha ohatra ka tena samarina izy fa nalay mpanompo sampy aza ane pastera tsy mahatoky hoe tena manova mariny nalay mpanao ody ratsy aza tsy mahatoky tsy miasure fa raha sanatria misy zavatra mitranga dia ianao indray mbola lazay mifananota fady ao anatin'izay zavatra dia miapotika hatrany hatran'ilay olona tsy zany nefa ny an'Andriamanitra pastera fa azo andramana ary Andriamanitra na miainga amin'ny tsisy ninona azy ianao ka tapa-kevitra anaraka fotsiny ny teniny dia hiala amin'izany fanaonjentinisy fanao tsampy fanompo-tsampy isan-karazany zany ao Andriamanitra miasa pastera ary zany daholo ny ao ambadiky reny olona miova mijoro vavolombelona hoentitsika eto reny zany daholo ny ao ambadiky reny olona sitrana tsy nampiasa rano tsy nampiasa menaka tsy mampiasa mosary tsy nampiasa palitao efa nahenao pastera fa misy sehatra mampiasa an'izany hoe palitao masina le palitao an'le pastera zany dia tetena amin'ny hety atao morceau kely be dia 500 000 farafambaniny nitetika palitao anankiray iny fa misy hery iny dia masina ony dia raha manana olana ianao zany dia manova zavatra iny palitao iny mbola zava-doza hafa koa zany resaka zany fa atao amin'i Jesosy pastera tsisy an'izany hoy ny tenin'Andriamanitra toy izao ny itiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsisy overy zay rehetra mino azy fa hanana amin'ny fiainana mandrakizay na mahantra na kamboty na manambola na tsy manambola na mpanan-karena fa raha zany pastera no atao aiza ny voany reto olona tsy manambola satria tsy manana 500 000 midy rovotra palitao aiza ny voan'ny olona tsy manambola hividianana menaka amin'ny tavoangy sy rano amin'ny tavoangy aiza ny voany reto olona tsy manambola andody ao 1,5 zay vao afaka ho karakaraina ho ny vitana fa io mahatonga ny tokantrano tsy tafavoaka tsy zany ny Jesosy pastera fa miainga amin'io ianao zéro io miainga amin'io ianao potika io miainga amin'io ianao tsisy nina io fa tapa-kevitra anaraka ny sitrapony ary hiala amin'ny lalan-diso rehetrarehetra ao ambadik'izay andramoka izao fa tsara Jehova hitsangana ny fiainanao pastera zava-dehibe zay pastera fanomezantsona tsika milaza foana eto ampy Jesosy pastera ekena mety misy fotoana ihany hoe marina foana reny le hoe misosotra le palitao misosotra amin'ny palitao misosotra ny tanan'Andriamanitra misosotra ny akanjona mpanompon'Andriamanitra ao anaty baiboly misy an'izany ny akanjon'ny rely fa zao fotsiny ry havana ny zava-doza ny pastera dia le hoe lasa mivadika Andriamanitra lasa mivadika fanompo-tsampy lasa fitezana ny ara-panahinao zay zany ny mahazava-doza an'le izy tsy manana fotoana ny olona olanina amin'ny tena le fanomponan'Andriamanitra fa manana fotoana izy anajana n'ireny karazana zavatra zany ny zava-doza amin'le izy lasa mametraka zavakafa hosolon'Andriamanitra ianao azonao fa za zo ohatra na pastera heritina randriary manala be vatako ty raha mety hoe misosotra tokoa tsy mahasolo an'Andriamanitra any pastera ary za sahako foana ny miteny an'izany fa tsy zany manasitrana za zany tsy samy reharehan zany pastera raha fanomezantsy hoe manatona za lehilahy be ositra zay nkasiako rehetra afaka daholo ry havana malala zay nametrahako tanana sy ny roako tevoly afaka za tsy mba samy teny an'izany satria lasa zany ray ve zany mitomponao rapetso zany ray no enjehanao eraky ny tapitanety tsy manaiky an'izany ny ady indraindraiky foana fa Andriamanitra mimpanasitra zay no izy Andriamanitra foana ny mpanafaka fa azoko atao tsara nge pastera nio zo malaza be mondratsika manipulation fa azoko atao tsara nge no manao ohatra n'ireny ataon'ny olona sasany reny hoe mila ositra amin'ny pastera tena dia mandoa 2 millions dia mila fametrahan-tanana aminy tsy sa manao an'izany tsika ny tsy manana ary ny atsika mbolomena raha sanatria tsy manana izy ka sady marary izy ny tonga aminao ny tsisy firena tsisy sakafo fa tsy hoe ianao no ampandovola sy ny anina fa zany tsy ndriko tsara zany pastera famezantsoa da ndray manko zany lesika atsika tsy miteny hoe tsy sosotra ny mpanompon'Andriamanitra na ny akanjo na ninona fa le izy ty mivadika zavakafa lasa sanatry ny vava tompotompon'ny olona mampasiaro-piaro an'Andriamanitra pastera
tsy zakan'andriamanitra io zavatra io na olombelona eo na vola mikarena antompoinao na zavakafa tena tsy manaky an'izany andriamanitra hoe atakalonao zavakafo zany mitondra ozony zany na i paster eryteny io za tena tsy mba sahan'izany mihitsy paster hoe zany no tompotompoin'ny olona dia atakalo lasa miala amin'andriamanitra ny olona fa zany ray no meny aja kokoa no andriamanitra mampatahotra zany mampatahotra zany ndao tsika hivavaka hisaotra an'andriamanitra misaotra indrindra tompony zany fampianarana zay nomenao anay zany misaotra no nitoriteny zay nomenao anay zay dia fantatra efa tianay ianao fantatra efa mandray anay ianao ary nininona elokay nininona fahotanay dia mandray anay ianao aza vela tompo tratsy ny kapoka mahery vaika sy tratrana famaizana mahery vaika zay vao mbo hitodika aminao hoe oka mba tsy ho zany tompo fa ianao ny antso anay androany mba hiverina sy hitodika aminao mino fa hotainao reto vahoaka zay nanaraka amin'ny fandarana ary nizaniza vonona hitodika sy hiverina aminao dia ho raisinao ndray izy ireo ary hotainao misy saotra tompo ary ireo zay mahatsapa fa diso lalana ianao no amerina azy ho amin'ny fahamarinana misy saotra jesosy amen sainga mapaster fanomezantsony resaka teto androany fa dia manaraka hotoizantsika nytinitinika ny tompo hitantsika menakavy azo antoka fa lalana hitondranao amin'ny fitahina sy fahasoavana daholo zany ny miverina sy manaiky fotsiny dia miasa andriamanitra ao anatin'izay ary dia atoro anao reny lalan'ireny mba hitahiny tompo anao miraritso ho atsika menakavy ary manonona ny fitahiny tompo veloma tompoko